miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra amin'ity zoma alina ity manasantsika ampitiavana indray iaraka aminay atao anatin'ny izany fandarana izany hatra amin'ny farany manana ora iray isika iarana iadina hevitra nalaza ny politika atao anatin'ny telovolana fandarana 2010 ny sesy teo eo no ny resantsika politika lavareny somary iovakely ny loha hevitra amin'ity indray mandeha ity yataka kely ny tontolon'ny politika isika iresaka zavatra fa izay isan'ny malaza ihany koa amin'izao fotoana izao ny tontolon'ny fitsaboana sy ny resaka fanahy sy ny sisa manodidina izay atao hoe mahasariky olona maro samihafa n'izao fotoana izao manambahiny isika amin'ity anio ity avy ato amin'ny ankaviako ato Andriamatoa Albert Rabiarfeno mpampianatra filozofia mpikambana amin'ny avatsa UPM olona ihany koa ao amin'ny trano kultoraly malagasy miarabanao ray aman-dreny tonga soa eto amin'ny fandarana mikolo hevitra misaotra tompoko ary miaraba nareo rehetra izay tompo-pandarana ary koa ireo izay mihaino izao fandarana izao mba hitsakitsako izay rehetra mety hohita ka atao voankazo any analy ny mametelina ny mangidy aloavy fa ny teninay azonareo atao ny manaresa tenanay dia eto ihany ka dia izay aloha no fitondrana ny resaka mpendroany eny ary tompoko mbola lavalava ny fotoana fahatsika miresaka avy eo avy ato amin'ny ankaviakeo tany tanora anankiray nefa isan'ny fantatr'olona ihany koa indrindra ny eny ambany tanàna eny nasaina ihany koa izy tamin'ity anio ity feno mpitsabo mety parazana mitsabo amin'ny karazana fomba maro samihafa raha ny vavaonangonay eo ihany koa ny hoe manana karazana fanomeza-pahasoavana mitaiza zavatra hafahafa ihany koa miarabanao tonga soa eto amin'ny fandarana mikolo hevitra ia miarabanao ianikaja ary miarabanao ary misaotra anao ihany koa no nanasanay amin'izao fandarana mikolo hevitra izao dia miaraba ny teknisiana tsirairay avy atao amin'ny Kolo TV zay atao amin'ny fandarana mikolo hevitra dia miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo manaraka tsy tapaka ny fandarana mikolo hevitra koa manasantsika anaraka tsy tapaka amin'izao fandarana izao fa ho mafanafana ny lalao eto ary feno ato amin'ny ankavanako ato Cohen Rivolala efa hitan'ny olona ihany ianao matetitetika milaza moa ianao hoe mpaminany ho hita eo momba an'izany rehefa aveo fa milaza ihany koa ianao hoe mpitarika fivavahana eto Madagasikara hébreu judaïsme zany isan'ny mbola horesahana ihany koa no mahakasika an'izay mpitsabo ihany koa amin'ny alalan'ny fomba hafahafa zay ny faninona anazy miarabanao tonga soa eto amin'ny fandarana mikolo hevitra ia miaraba ny enikaza dia miaraba reto namana zay niara nasaina reto hiady hevitra eto androany dia miaraba tsika voaka malagasy rehetra tsy vaky volo izay manaraka ny fandarana ny fomba fitsaboana ny fomba fiainana ary ny fakana olona eny anivon'ny fiarahamonina ao anatin'izay hoe tontolo mpiainany malagasy amin'ny andavanandro izay tahaka ny mitady fahagagana ve ny olona isan'ny mahazo olona ireny olona hafahafa milaza fa mitsabo sy mitondra vahaolana amin'ny fiainan'ireny amin'izao fotoana izao andao aloha angonontsika ny hoenotsika ny hevitry ny olom-pirenena izay nangonona teny rehetra teny mahakasika izany endriky ny tanàna aloha ny kara avao manana vaizana farafaratsy jeriny lafiny rehetrarehetra izy matsika amin'ny mamalagasy aloha misy reny amin'ny mamalagasy fa amiko manokana zany raha ohatsanahako tao anaty fitazaina kristianina foana na fitsaboana na inona zany tsy mbola niditra tam'ireny zany dia tsy fantatra hoe mitombony reny na tsy mitombony ilo raha amin'ny tena fomba gasy raha arakaraka ny fanamasinana azy ka hoentina mbavaka izy dia manasitrana raha vao mihoatra amin'ny tena marina izy hoe zavatra tsy izy dia lasa miopefo indray fa tsara ny fomba gasy ny efa naentina gasy hatramin'ny gasy masina ny tanindrazana zany dia fa iny ajaina foana natany kely io ary fivavahanao amin'Andriamanitra masitrana mety io masitrana fa rehefa ataony mihoatra amin'ny dadarabe indray ka hoe amon'olona atao amin'ny saviana zay indray kosa aloha tsy izy tsony zay tsy mihinana izany Jesosy Kristy afaka nasitrana izay mamalagasy ana aloha zany tsy mbola niainako le izy dia zay tsy noko an'le izy misy ny hery manasitrana satria ny olombelona dia tsy maintsy misy foana ny hery miaraka aminy na io ny hery ny fanaratsy na ny hery ny fahamarinana dia samy manaiky fa misy ny hery mpanasitrana
Mbola sarotra benina mbola tsy dia mahainao an'ireny moa tsy miaraka moa tsy dia mpiaraka amin'ireny zany fa za tena irana aloha zany hatreto dia hoe Andriamanitra tilo izay ray izay tsy manana finoana afa-tsy izay zako dia tsy afaka miteny akoatran'izay. Arakaraka an'ilay finoanan'ilay olona zany mety hoe masitrana azy. Raha ohatra zany nonao ilay zavatra tomponao dia mety hoe asitrana anao iny. Misy manao bizina dia misy manasitrana manana hery hafa. Tsy haiko. Andriamanitra irery ihany ny mpanasitrana. Fa ny sasany ireny koa moa zany atao fitandavambola, atao ohatran'ny hoe manitona olona fotsiny zany no ahitan-jareo an'ny hoe asa mety ataon'zareo ohatran'ireny hoe mpanasitrana. Ireny aloha dia manasitrana. Tena misy manasitrana ary misy mitady vola fotsiny amin'izy. Mahay izy fa angalany sara be zany le olona. Mikasika ny kalanao zany tsy zavatra foroporoana zany, zavatra vandivandy entina hoe fanaovana business zany dia tena marina fa zavatra tsy marina daholo zany. Dia arakaraka ny finoana tsirairay reny fa raha aminahy manokana zany dia tsy mety amiko reny satria ohatra ny hoe biziny reny amiko fa ny sasany mety amiko matoy izy manondeha any amin'ireny fa raha le amiko aloha izy tsy mety amiko. Reny zany aloha araka ny fahafantarako azy dia arak'ilay finoanao ihany le izy. Ny zavatra io zany takony hoe marary ianao dia mankany amin'ny dokotera. Rehefa mankany amin'ny dokotera anao ka inonao hoe mahasitrana ilay fanafody dia mahasitrana anao io zavatra io. Fa rehefa tsy inonao io hoe tsy mahasitrana dia tsy mahasitrana anao io zavatra io. Io zany arakaraka ilay finoan'ny gasy ihany. Izay moa mahatonga an'io zavatra io hoe finoana le izy, inona le izy hoe mahasitrana anahy dia atao, tsy mahasitrana anao le izy dia tsy atao. Eny ary zay ny hevitry ny olom-pirenena mahakasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny hita tokoa dia ny karazana mpitsabona ny olona milaza fa mahavita zavatra toanareo dia mahazo olona ary somary hazakazana ihany amin'ny lafiny anankiray manatona anareo amin'izao fotoana izao. Atomboko ato amin'ny iray aman-dreny ny fanontaniana, inona no mahatonga an'izay hoe mpampianatra filozofia ianao ary mpandalina ihany koa ny fiarahamonina malagasy, inona no mahatonga ny malagasy amin'izao fotoana izao mihazakazaka amin'ny karazan'olona ohatra izao? Satra tevoko ny zavatra homarihina dia mila fahasalamana ny olona ary voalohany vao iaona izy dia ny fahasalamana no anontaniany voalohany satria ny mararirary tsy afaka anao ny asa tokony ho fanasoavana ny hafa ka noho izany zava-dehibe no atao amin'ny fikojakojana zany atao hoe fahasalamana ny vatany zany ka misy fomba zay ataony zay mihevitra fa nahazo tombo-pahalalana amin'izany fitsabony zany ka amiko dia telo ny tena fototry ny zavatra ilain'ny olona eo amin'ny lafiny fahasalamana. Voalohany aloha dia tsy maintsy manana finoana amin'ilay zavatra hitsabona azy ny olona anankiray. Ny faharoa dia ny olona zay efa misy fantatry ny olona rehetra fa nandalo-pahalalana momba ny fahasalamana ny vatana amin'ireo taova isan-karazany zay ao dia mampiasa an'izay dia iny no kojakojainy ary dia salama ilay retina zay nanjon'olona ary ny fahatelo dia ao amin'ny fivavahana. Reo zavatra ny fivavahana dia iny no enteherany ary iny no inoany ka finoana ao anatiny no mahatonga azy ho sitrana na eo azy ny fanafody dia tsy maintsy misy finoana izy ary dia ninona na tapaka azy ohatra n'iny azy ka inony fa mahavelona azy na mahasalama azy atao amin'iny fa mety. Ka zay indrindra mantsy Cohen Rivolala, fantatrareo mihitsy zay ny mahatonga anareo somary manao an'ilay akanjo hafahafa ohatra zao atao zay azahoana olona ny hevitry ny olom-pirenena ihany koa teo nazava hoe fa mivadika bizina ilay izy amin'izao fotoana zao ianao isan'ny ohatra ny mazotozoto misehoseho vahoaka zay ilaina ve zay raha tena mahomby le zavatra atao? Ya, tsara fipetraka zay fanontanianao zay ny raisiko voalohany angamba aloha le hevitry le olom-pirenena teo dia aveo valiako ihany le fanontanianao.
ny olona moa zany teny hoe mila fanasitranana ny olona de hoe ny finoany ihany no mety amiko na de ny hazo na ny tany na ny hazo no atao fanafody na hoe atao hanasitranana ka rehefa miny le olona de sitrana na mpindray aman-dreny tatsika io moa izy teo hoe mila manam-pinoana ny olona fa amiko zany amiko aina rivolala de zay aloha zany tsy malala fa tsy nysoratra masina soratra masina aminay de hoe afaka manasitrana daolina ny demony ary afaka manao fahagagana avokoa ny tontolo-pana rehetra na fana avy any amin'ny planeta izy io na fana avy any ambanin'ny tany avy any anaty ranomasina na veza de afaka manao fahagagana avokoa fa aminay zany aminahy dia hoe misy sorsa zavatra tokony fitorana fa tsy hoe zay mavonjy rehetra de atao fa io nge afaka manasitrana daolina ny demony na ny fanahany razana na ny maty rehetrarehetra reny de afaka manao fahagagana avokoa aona ny tsy lazan'ny olona hoe ianao le demony ka eo zany le hoe ny voany ny amantarana ny hazo ianao moa miteny hoe ny akanjoko de akanjo hafa ny akanjo ty zany de akanjona kohaina za moa zany amakohainahy mpisorona miteny gasy de hoe tsy malala fa tsy nysoratra masina izahay ka nysoratra masina no baiko hanao an'le fitafy ohatran'izao de eo ihany koa zany le hoe mazoto monsieur vahoaka satria manana vahaolana ho an'ny firenena aho manana vahaolana ho an'ny vahoaka de tsy publicité zay ary tsy hoe koa hoentana isotomana olona fa ampahafantarina ny olona lay zavatra misy any aminao satria ny olona nge mila vonjy zay le hevitry ny olom-pirenena teo hoe efa sahirana ny olona rotanareo zay mba hampandeha an'le izy prezantena zany hoe mampafantatra hevitra mampafantatra an'le olona zany hoe misy zavatra ohatr' zao ty amiko ka zay milan'zay de afaka manatona zay zany ny anton'le isehoana tele sy ny media rehetra mba hoe mampiseho amin'ny olona zany lay zavatra le zavatra misy any aminao afahanao manasoa ny mpiarabelona zay aloha zany atao hoe publicité na tsy publicité de hoe za tsy malala fa tsy nysoratra masina ka nysoratra masina miteny hoe ampahafantariny olona zay fahasoavana misy aminao mba hanasoavana ny olokafako tovhevitra am'zay hoe feno ny azany raha ny hevitsy manokana de tsotra ihany amiko zao araky ny tenin'ny soratra masina ihany araky ny fitenin'ny koainina tatsy moa zany le ny manasitrana voalohany moa zany araky ny hevitry ny olona teny an-dalana de andriamanitra irery any mahatonga zay hoe andriamanitra irery any zany satria andriamanitra dia nahariny zao tontolo zao de mikasika ny fitsaboana zany ohatrany amiko manokana zany za manana ny fanomezam-pahasoavana manokana zay atoko anasitranana sy anatrabona ny olona marina nle filazan'ny olona hoe misy manao bizina am'le izy manao zay isaritana ny olona isaritana foro sy ny fanahan'ny olona de anaovana bizina le zavatra nefany zany io fanasitranana io raha ny fitsaboana normal zany sy ny tena izy sy ny rarany sinitsiny raha ho aminao marina le fanomezam-pahasoavana fa tsy ny foronona sady tsy ny anarana sady tsy naorona de mipetsaka zany le izy am'ma hoe tamin'ny andro ny fahagasy sy ny andro fahino hoe tamin'ny andro ny fahampanjaka zao misy ny fanasitranana tsy misy tamin'izany fotoana ny fanafody zay avany avelany ankehitriny efa misy ny fanafody avany avelany ka oka zany ipetraka nle efa taloha ihany le tamin'ny andro ny fahampanjaka le izy hoe lovandrazana amin'ny mamalagasy io de io no nahasitrana de io no nahatsara any vahoaka fa arahana vavaka amin'andriamanitra araky ny tenny araky ny hevitry ny teny an-dalana zany de ny manarakarak'zay isorana ihany koa ny fanjakana napiditra ny dokotera sy ny fanafody avany avelany isan-karazany teto zay manampy bebe konkoa ny fanasitranana amin'ny fitsaboana ny etoparazana raha ohatranay manokana ny tena resaka mantsy feno hoe nareo miezaka misitona olona eny ianao zany fantatra hoe eny ambany tanàna eny saika mahafantatra ny feno ny olona hoe mitsabo mamaha olana sy ny sisa re ihany koa ny hoe mifandraika amina fitaizana hery sy pouvoir hafahafa le izy zany ve tsy karazana hoe fanambakana olona na fisarian'olona fotsiny misaotra anao enikajana metsaka an'le fanontaniana mahafinaritra anah koa zay fanontaniana zay mba ahafantaran'ny vahoaka sy ahafantaran'ny olona tsirairay avy ny zava-misy marina misy ny manao ny bizina de misy ny tsy manao ny bizina ohatra anahako zao ny petraka teny ambany tanàna nisany petraka teo andotam-pianaka zao moa za efa mifindra tany voritosy eny de ny zavatra tiako tenenina zany de zao io zany tsy fanambakana fa zava-misy no lazaina ary ny anay zany raha hoe manao zay zao ny hoe misy ny olona sitrana de apotranay amin'ny tele mihitsy zany voaingana kely zao tamin'ny ena manjery hafa apotranay mihitsy zany hoe io le olona isitrana de apotranay koa le toerana hoe ty le toerana misy an'le zavatra io le zavatra horesahana fa tsy atao onoony sy resaka mbava fotsiny zany hoe za manana an'zao ny olona resake manana hery daholy
mahana hery sy pouvoir daholo ny olombelona rehetra fa ny fomba fampiasana azy sy mifanajariana azy ny samy hafa ary misy manao manana ny hery ohatrany hoe maintsy fotsy zany le izy ialana tsy nibetsaka raha ny fomba fiteny misy ny hoe manana ny heriny fotsy de misy manana ny heriny mainty de zay zavatsy zay zany samy manany fampiasana zany le izy ka li zany ampiseovana an'le olona mihitsy hoe manana kalanoro marina ve anao manana fanahy manana kalanoro za aloha zany mazava be manana kalanoro azoko pofona zany zavatra zany Cohen manana kalanoro izy ahoana ny hevitra am'izay za aloha tsy manana kalanoro fa ny azy zany fanahanay parisina pisotro adonay allahim manao anarany no atao amiko ino pouvoir anaovako an'le fitsabondra le kabala zany hoe devoly zany feno sarotra be aloha ny teny azy zany aminay matsy ny kalanoro sy devoly fa ny aminay zany kalanoro sy ny hoe kalanoro vazimba sy karazany aminazy zany reny hoe jiny filaza azy misy karazana jiny zany ireny dia afaka manao zavatra zay manasony ny olona izay mifanandrify aminy fa io moa zany araka ny tenin'ny feno teo hoe afaka manaso olona izy amin'ny pouvoir zay ananany de samy manana pouvoir avoka tokoa ny olona rehetra fa ny aho de tiako foana ny azy zany miteny hoe misy source le pouvoir de aminay zany moa mampitondra fivavahana koa en plus de hoe misy fanahy tokony tompony fa misy fanahy tsy tokony tompona zany satria raha natao hoe mahavita miracle eto tany ara le fanahy fa mety tsy atonga anao mety ibareny lalanao any fiainana mandrak'izay io any le problème zany za aloha tsy manana kalanoro za koa tsy mitsabo amin'ny alalan'ny kalanoro fa za mitsabo amin'ny heriny fanahin'ilay parisina pisy zao tontolo zao amin'ny alalan'le hoe kabale le hébreu zay kabale le hébreu zay de misy mot de pouvoir atao atsona amin'ny teny hébreu de tonga eo ny fanahy izay na manasitrany io na ny zavatra tadiavin'ny olona na izany de fanahy ny zany ny fanahy raha tsona zany de fanahy avy any an-danitra io mbola adevitra be avy any an-danitra marina ve satria raha mandreny ato ahoana ny hevitra ao zay io ny hevitra ho ny terabary samy milaza zay fantany ary zany akory tsy milaza hoe ny andranona ohatran'izao ka anao kritika aminy hoe tsy mety ny anareo fa ny ahy ihany ny marina fa ny olona rehetra dia malalaka araky ny safidy zay ao anatin'ny atodony ao fa ny zavatra tokana zay ny zavatra kendrena de ty ny anaso sy ahatsara lay olona zay monina am'ty planety tany ty zay ny zavatra tao zay mantsy efa mivadika vola daholo mantsy le izy am'izao fotoana zao ary ny malagasy any koa mahavarinana eto andrenivohitra ary miazakazaka amin'le karazan'olo loatra zao ka izao rehefa tonga ny asan'ny vola zao ny misy teny malagasy manao hoe ny fitiavam-bola no nahatonga an'izao zavatra rehetra tsy mandeha araky taloha ny nahatongavan'ny rendrarendra rehetra avy any velany matetika ny zavatra importation tena mahasarika olona satria zavatra vaovao aminy zany dia izay zavatra zay no mitarika ny sainy ino sy anaraka an'izay satria le zavatra aondrana avy any velany teo ohatrany hoe misy kokoa lanjany noho ny zavatra efa niainany teto ny taolo malagasy teto dia tsy mba nisy zany finoana atseroa zany am'izao fotoan'izao karazam-pinoana fa tsy ny anareo ihany akory misy 10 mahery araky ny eken'ny ministry ny atotany isy eto Madagasikara ny client am'izany malagasy ny client ka noho izany tsy ny taloha nanana firaisakina tokana ary nino lay zanahary ao an-tampony loha tsy ningotana io fa taty aorina izy dia ningotany ry zareo na antony any an-danitra any nataony lahy dia hitanao fa niala teto amin'ny tampon-doha izay zavatra zay ny solony ny zavatra importation avy tany de izao ny fiafarana ka izao fiafarana zao zany no hitatsika am'izao fotoan'izao fa talohany natokavanyio dia efa nanana ny finoana izy amin'ilay atao hoe zanahary an-tampony fa tsy natao any an-danitra any zay indrindra le izy feno somary miresaka forany amin'ny hoe ny fitsaboana mifandraika samy milaza an'Andriamanitra avokoa ianareo ka izy ary zany manana ny marina zay zany fanontaniana somary alindalina ihany amin'ny fomba hoana kosa moa zany no ampifandraisana ny resaka kalanoro sy ny fitaizana sy zanahary tsika malagasy indrindra zay ny taranaka ankehitriny raha vao maheno an'izany de hoe
zavatra tokony fanohatra zany hoe asan'ny devoly izy ny olona ny asan'ny devoly sy ny asan'ny devoly izy ny olona le kalan'olona sy ny hoe lizy moa zany fotopitiniko zany le izy zafady fotopitiniko le izy ny kalan'olo zany dia napetraka reny zany iraka alanenina alanenina ho an'ny olombelona ty ambony tany zay lova razana ripetsaka tamin'ny andro fahiny zany ohatra zao tamin'ny andro nandrenam-pomierina zany misy ny kely dy fanirany tamin'izy zany izy any za zany tsy nahita ny tany fa ny tantara ato moa raha amandre ny filozofia mino fa mahafantatra an'izay zavatra izy raha isakafo andrenam-pomierina ao ambomanga eny amin'ny rova manjaka miadana no maniraka makasaka pilikely izy zany le raha anakeny satria miarana le kalan'olo izy dia ny kalan'olo zany mizarana anankiroa misy ny asa manao ny asan'ny demony misy ny manao ny asan'ny fahasoavana avy amin'andriamanitra ohatrany manokana zany raha iantsoko kalan'olo dia tsy maintsy mivavaka aloha vavaka amin'andriamanitra andriamanitra zany ny antsona fa tsy sanatsy akory hoe iantso andrabe na iantso andratry fa tsia ny eloko raha tsy voavelanao fa dia iantso ny zavatra voasingana tao anatin'ny maro sy navahana tao anatin'ny betsaka ianao inona moa zany zavatra voasingana sy navahana tao anatin'ny betsaka zay le kalan'olo moa zay zavatra y mba tsy resahako ny resaka vazima zany ny anah moa zany zahako katolika za zany mana finoko manokana hoe katolika ary za tsy afaka mitsabo raha tsy misy ny herin'andriamanitra manokana ary za zany manana ny heriko sy manana ny pouvoirako manokana ako amina olona point d'interrogation na mbola tsy resy lahatra tsy haiko nahoana fa ohatra ny hitiko misy zavatra mifanohatra ianao ko hainy rivolala ianao ohatrany tsy manonona mihitsy hoe Jesosy Kristy teo aiza hoaiza ny fipetrak'izay anao ny hevitrao manoloana le fanazavany feny teo hoe andriamanitra sy ny kalan'olo miara-miasa marina ny azy aloha raha fijerina hébreu judaisme marina ny azy hoe ny kalan'olo sy ny andriamanitra dia miara-miasa inona ny antony azavaiko kely 30 segondra ny tantara misy ray aman-dreny moa atsy miteniny hoe finoana be dibe eto Madagasikara sy ny karazany sisa dia voalohany indrindra ny hébreu judaisme aloha tsy kristianina zahay zany tsy anisan'le finoana tonga tateo arina fa zahay anisan'le finoana fototra teto Madagasikara tsy kristianina ny hébreu judaisme ko hainy rivolala tsy kristianina dia zagaga nareo raha tsy manonona le anaran'andriamanitra zay tonono ny kristianina aminay dia izahay ny fototra teto Madagasikara za mitazona an'io za ko moa taranaka antemorora teo zay tompony ny mitazona ny tradition mahataranaka hébreu any Madagasikara za zany le mivoy an'le hoe taranaka hébreu ny malagasy taranaka jiosy ny giasy dia ny finoana hébreu ty no finoana fototra teto efa 500 taona taloha naterahan'le Messia tany Jerosalema reny finoana tonga reo dia mialatsiny aho fa dia aminay reo dia zavatra netiny mpanjanaka netina nanjanahana ny toetrentsika malagasy zay taranaka masina amiko haina rivolala dia taranaka manakasina indrindra i Madagasikara sy ny vahoaka eo amboniny ka tsy tokony ampianarim-bazaha sy tokony hitondrana ny filozofia am-bazaha fa manana ny atsika isika fivavahana hébreu ty dia le efa nigiasy teto ihany zay any hébreu no tohizako ty ary avozoko sy atsangako indray ty manana fobe eo ambany lalany etosy moa izy io araka ny efa fantatry ny olona rehetrarehetra dia hoe eo zany le hoe manina anao tsy manonona le anaran'ny hoe Jesosy Kristy dia mahatonga anahako hoe manamarina le hoe miara-miasa ny kalan'olo sy ny andriamanitra satria izay andriamanitra zay tompoko dia avy amin'ny teny hoe ny andrina no manitra tsy zany hoe le mpaharisy napisy zao tontolo zao zany tsy andriamanitra ny fiantsoana azy fa manana ny anarany izy amin'ny teny hébreu zay nomeny tsy azotsika olombelona ovainy ny andrina manitra zany hoe razana zany natao hoe andriamanitra ny andrina razana andrina le hoe andrina no manitra zay ny histoire lalina be teto ary misy maro ihany moa zavatra tsy itovizako fijery amin'ny ray aman-dreny be ato na dia atao hoe mitazona ny tradition fototra ary izy fotsy volo no zaho dia zay koa mba kely nampahalalana zavatra ary tsy tôly fa zanakatitra malala ny tantara ihany koa ary ny dia tsy niofana taiza sy taiza fa dia ny tontolo ny fanana mantarako ny zavatra rehetra fa dia hoe ny kalanosy ny andriamanitra amiko dia miara-miasa tokoa satria samy tsy andriamanitra ny hébreu zay ary samy tsy fanahy izay avy any an-danitra avy amin'ny samy ratsy daholo zany reo aminao za tsy miteny hoe ratsy le atao hoe ratsy zay mahatratra le zavatra tonga dia fanary mihitsy fa izy eo fa manazava ny tompony ipetrahany ifeno izy ipetrahany manazava mihitsy hoe manasoa olona ny izy maky izy hoe manirakasakay pilokely dia makasakay pilokely iry amin'rovy indrenam-ponomerina azo irana zany azo ampanaovana zavatra zany izy zavatra zay fany ahy dia hoe na dia azo hoe na dia manasoa olona ary ny zavatra anankiray dia amiko zany tokony jerevany malagasy ihany le fototra ina le mahavery any amin'ny elo fa tsy ny eto tany ihany ange no tiktak ary ina moa so azon'ny olona na hoe afaka makasakay pilokely na afaka hoe mahazo tontolo zao ary izy nefa very ny fanahany avy eo fa aminay fototra hébreu dia hoe soratra masina ko enina zafady tsy hoe manapaka ny teninao mialatsiny
miteny anao hoe andriamanitra ozy ianao a ny andrina manitra satria mantsy ny andriamanitra ny kalan'olo de avy amin'andriamanitra zafady kalan'olo avy amin'andriamanitra miara-miasa amin'andriamanitra ny tena anao hoe ny andrina no manitra raha sara zany satria mantsy andrianam-pomerina andrina zany mpanjaka taranaka andriamasina valina maro ny andrina fa tsy izy rery maro ny andrina fa izy taranany tsy hoe le andrina no manitra fa le andriamanitra zany afanapetsaka n'izao tontolo zao hoe andriamanitra god Allah Dieu zay mantsy zany raha amin'ny fahafantarana azy manokana zany zay zavatra zay de ahoana zany le tiako tena zany ahoana le Dieu zany de ahoana le god de ahoana le Allah zany ozy musulmane za mantsy manao finoana musulmane zany raha teo koa amin'ny fomba fitsaboky zay zavatra zay mialatsiny folo seconde sisa raha ela indrindra raha azoko sara zany izokolako hainina zany tsy de mihina an'andriamanitra firy zany raha hoe tsara fipetraka fantaniny feno tapahakilonareo aonazay tsy hoe atao ampiady atsika hevitra napeditsika zany ny foto-kevitra eto fa angamba ienareo tsara fa za tsy naza hoe andriamanitra fa zanahary zanahary ny antsika ary ny nanao an'izao zavatra rehetra zao mpahary tsy misy teny pirenena eto ambonin'ny tany azo andikana izany atao hoe mpahary zany ka satria ny farany hoe namorona zay mpamonorona créateur zay dia misy teny pirenena afaka ilazana an'izany ary aveo le andriamanitra io dia avy amin'ny teny latina ary azo raisina koa amin'ny teny anglisy adi at man ka lay adi zany lay fanahny olona ao amin'ilay olona ny noho ny razambe malagasy zay ny atao hoe adi atman de lasa hoe andriamanitra kanefa zao indray kosa tsy ekeko satria ny andrina zany no manitra fa nitsendrina maimbo aminareo manitra ny andrina amin'ny mahandrina anazy zany de manany ny asiny manokana izy zay eno a ka le izy le fototeny zany hoa adi meko fitenena ny koenina adi atmanina zany hoe le fanahy amin'ny olona ao anatin'ny olona zay le somary nitsiny feno kely ianao teo somary nitsiny kely hoe tsy mino an'andriamanitra hoe tsy mino an'andriamanitra ve zany za mino an'le pahary sy napisy zao tontolo zao atao hoe adonay yahoa allahim zay no anarany amin'ny teny hebreo fa le andriamanitra itsinoko le resahanareo tya de reto andriamanitra netiny vazaha netiny kristianina reto sy le zavatra ny fironony reto razanandrina zay nivadika mpikomy tamin'ny taranaka mpanjaka reto de ny andrina ny manjaka zay natonga hoe ny andri manjaka de ny andrina rehefa maty de nivavahana zany hoe nampivavahana ny malagasy zany le razanandrina de natao teny atendrombohatra ny fasany nefa tsy tokony fasana mihitsy no eny atendrombohatra fa hatramin'ny andro zay nanjakan'ny andrina fa nikominy rendremasina valina tamin'ireo taranaka mpanjaka zay original teto reo na tonga ny malagasy nivavaka tamin'ny razana zay fomba egyptianna sy fomba grika de tonga ny fivavahana kristianna zay nentin'ny mpanjanaka avy any eropa de tsika fatany fataranaka jiosy masina be ny gasya de nampivavahana am'ireo le sampo reo zany de zay ny tsy anonako an'le anarany hoe jesosy jehova yave ny andriamanitra ny andrina manitra satria ny antony aminay fivavahana hebreo sy mpitazona ny tradition malagasy dia iny vetivety tsy misy firenena mandroso ratsy amin'ny fombany sy ny andriamaniny zay eo zanahary ve zany no zay zanahary zay koa mbola zavatra hafa koa zay tsy azo ovaina mihitsy le anarana aminay raha ohatra le mpahary no tiana ho tonoana sy ivavahana de tonony amin'ny teny hebreo izy fa io zy anarana tsonao de zay ny fanahy tonga ominao hebreo ny gasy tsy hoe tsy hebreo ny gasy ady hevitra be zany na eny resaka sampy teo hoe raha azoko tsara zany le zanahary ohatrany hoe sampy zany amin'ny koenina zafady indrindra sampy zanahary sampy zany jesosy kristy zany sampy ny andriamanitra sampy andriamanitra grika adonay azonao ny tena anao adonay Elohim, aty Elohim, le Elohim zay mbola andriamanitra ny kanety koa le Elohim fa Allahim de inona le adonay azafady inona le adonay de inona le Elohim aiza le lehibe andreo de iza le namorona andreo azafady indrindra any ny mpahary tsisy namorona izy efa teo hatramy voalohany zay mahatonga hoe za tsy malala fa tsy soratra masina de vetivety ho an'ny olona ho an'ny mpiana aloha no itenenako an'ity hoe
ny baiboly ampiasainay a de tsy baiboly gasy efa nisy ny trikena efa nogotany vazaha sy novainy vazaha io tsy le baiboly kristiany io zany ampiasainy hebreo judaisme momba ny lalany etosy tariany koinarivo lala fa ny baiboly hebreo fototra zay nandikanany io zany ny original ihany a fa zay tsy mampiasa n'le piraty ka eo zany vetivety ka eo zany feno mo eo manizingizina am'le hoe ny kalanoro afaka manaso olona ekeko misy zay fa afaka manaso olona aminay koa zany fanahy rehetra fa na ejiptiana na isivana na ibodana na ikotro fatsorana iza na ny fanahan'andrinam-polomena fa na ny razana sy matoto rehetra io a de afaka aminao fahagagana dolidoly fa saingy zao mididy de mipetraka ao anatin'ny soratra masina zany amin'ny teny hebreo de manao hoe amarana balibo aina allahim mazira azy anao masy matorah ka amin'ny tepilato toaba dikan'izay amin'ny teny malalaka zay ao anatin'ny soratra masina zay fotoranay de hoe raha manao zavatra tsy araky ny lalàny ianao a de ny fivavahana ataonao vadika ozona vadika fahavitavetana zay hoe mazira azy anao masy matora ka ny tiako tenenina zany de hoe tsy izy rehetra mavonjy sy manao soso kely bombo pecto eny a de ivavahany ana zany fa misy fototra tokony ohatranay aloha zany raha fandeha doany de mitondra bombo miala tsiny zay mitena izy satria mantsy hoe adonay elohim i marina fa tsisy namorony reo safio zany le andriamanitry nyzao tontolo zao zany hoe tsy le zana le parin'zao tontolo zao zanahary mo izy nataony ray aman-dreny ato sampy zay ozy izy satria mantsy sampy ozy izy koainina amiko zany a ngamba ny mbola resahatsika le resaka adonay a sy elohim raha va aveo raha amiko manokana zay aloha zany raha amiko manokana satria zao zany zany tsy vavaka hoe elohim tonga de lako aloha zay manana ny hevo mantsy nametsaka ny hevony koenina teo hoe tsy kristianina za moa kristianina zany za kristianina izy tsy kristianina zany zay adevitra moa zany ny atsika eto tsy mivavaka amin'ny elohim moa izy ianao izy efa ianao a mamitona ny anarany adonay fa adonay sy elohim de inona ray le tetragramatona azafady rindra am'zay zavatra zay tetragrame mampadala ny fivavahany hebreo ahy a de haitsika tsara ohatrany mihinana vary sy loka raha ny tradition mpivavahany hebreo any dadabe abrahama na dadabe ibrahim fa mianarany pahary le tena anarany de tsy azo tononona ty medy hafa rehefa tonga any amin'ny synagoga le olona de any fampianarana ny ambany lalany itosy satria ao misy an'le teny latina azodika avadika amin'ny teny hafa tsy teny latina fa teny hebreo ny teny latina zao reny hoe yave jehova reny hoe jesosy reny a de avy amin'ny teny hoe jesu kristos teny grika zao zay zany hoe ny andriamanitry ny grika any natsofoko ny vazaha anaty baiboly gasy izay mahatonga ny hoe tsy mampiasa ny baiboly gasy ary tsy mivavaka amin'ny anarana meny vazaha reo fa nypanjanaka reo omeko fitenenana ny ray aman-dreny ato a somary mpampianatra filozofia ao amin'ny avatsaim-piamahany ko lo olona ao amitrany cultural malagasy somary enjaka anjany kely any le hoe sampy ny zanahary teo zay ny fa tena ntasemiko ny sampy na ny zany sampy zany eny inona moa ny fiheveranareo ny sampy am'izao fotoan'izao de mpanompo sampy daholo satria samy metsampy am'izay tiany zay antsapazana marina mihitsy tsisy tsy mpanompo sampy ary isampy efa nalainay tatara tany fenerivet olona izy io ary niaro anyty madagasikara ty tamin'ny sambo zay hiditra avy any teo masina avery full point sy avy eo fenerivet mbola ao ny toerana na maharana tamin'ny fiakaran'ny vahiny teto madagasikara ka isampy olona manana ny fahalalany mampiasa ny atao hoe varatra vao mitsidika ny sambo akatra ty dia baiko ny sampy ny varatra potika de tsy afaka niditra tao izy ary rolary zareo ny anankiray nyreny moezana zay indray mitana lay atao hoe famaliompo jereo zany zavatra ireny no ampiasainy amin'ny alalany fahalalana dia rehefa tsy tafiditra tao ry zareo de niodina tany mahajanga zay vo tafiditra teto madagasikara misy tantara be de be ohatran'izay zany hoe le zanahary zany tsy sampy tsy sampy zany fa iajina hary igreka a j hary aintso a era iajina hary ka ny fotom-pivavana voalohany teto madagasikara dia haja hiaja igreka a j fiteny tatsinanany zany fa tsy avy any amin'ny hebreo na avy any amin'ny vazimba sy ny kalanoro dia zay zavatra zay no iaja
manaja ary manome asina ny zava-masina zay ny fomba mpivavahana teto Madagasikara. Feno areo aveo koa inona ny marina le filazany marina zany le tian'ny ray aman-dreny ato ny olona rehetra dia manompo sampy daholo ary mety sampy ohatra zao ny fitadiavam-bola zao dia efa azo lazaina hoe sampy ny mikopa-kafo ianao dia azo lazaina sampy mahandro vary ianao dia azo lazaina sampy manofa vary ianao dia sampy satria etsy ampahazana daholo io zavatra rehetra io teny raisina arabaky teny sainina arabaky teny zay angamba fa tsy le tena hoe heviny taty aorina ny hevitra ny ely izy zany tatena hoe manompo sampy ozy ny olona nge raha mandeha amin'ny toerana ohatrany mandeha amin'ny toerana ohatrany hoe doany tahaka ireny sy ny toerana hafa misy toerana misy hery hafa sy ny tendrombohitra tsy sanatsia akory hoe andeha hanompo tendrombohitra na andeha hanompo tany fa kosa miantso ny zanahary miantso ny zanahary ka raha fa miantso ny zanahary ianao dia mangataka raha fa ao aminao le finoana dia tonga zay zavatra zay Jesosy Kristy ny mivavaka teo amin'ny vato mbola araky ny tantara mbola ny tanterana tsy ambony ary raha fa mipetraka zay finoana zay dia ho tanteraka le zavatra fa tsy hoe sampy akory sanatsiny zany fa anisan'ny nahary Madagasikara aloha zany satria ohatra zany ve zao tamin'ny adin'ny frantsay sy ny malagasy ny tao Ambomanga angamba ny tsolona zaiko zany zavatra zany nisy malagasy teto nanana odibasy anisan'ny tsy voatafika amin'ny malagasy nge raha nandaitra zany fa noho le zava-nisy ny fitiavam-bola araky ny teny ray aman-dreny taty ao nanomboka tatyarina sy ny tamin'izany no natonga nanoran'le gasy samy gasy ihany zao ny hotafadin'ny odibasy dia mivaly izy dia tapitra maty ny gasy ny akamarony dia moa ve zany sampy io satria io napetraka ny pahaly iteo fa tsy ny foronon'olombelona hoe ity dia ataoko ohatran'izao ary ny olona tsy afaka manana hery raha tsy misy ny avy any ambony avy amin'Andriamanitra ndrenanahary ya izy mianaka moa eto ohatrany hoe mitovy teny hoe samy manambatambatra teny dia samy manitsinitsy teny dia iny zany no voizy na atako na fijery samy manana ny heviny zareo teo ka ny sampy aloha ray aman-dreny aloha dia zaho aty taolo fa zanakatitra ary nampitehirizana zavatra hoe lakileo any Madagasikara ty tsy sampy reny niaro amin'ny Madagasikara tsy ho lasa mpanjanatany reny fa ny dadabe ako reny le ranorano vao mitifitra basy ny mpanjanatany de ranorano dadabe ako reny ary zay hatram'izao mbola tsy raitram-basy zay hatram'izao mbola tsy raitram-bika ho ainarivo lala ovina nisy nitifitra teny amin'ny bildiny Ramasona tamin'ny 5 volana lasa zay zavanao déclaration izahay latsaka filoha-pirenena nisy nitifitra teo ary tena nivoaka gazety impiry zany tobiliko ny vo fa ny basy zany tsy reny zany tsy mandaitra aminay reny raha za ty ny laitram-basy efa elabe any maty satria fipiry nisy nitifitra hatrany amajanga rehetrarehetra tany zany mbola mipetraka aminay zany hatram'izao de zany de sampy ve zany zao za pouvoir avy amin'ilay pahary zany reny niaro any Madagasikara reny tompolasy tompoko vavy de tsy sampy reny fa tena le reny le fanamasina zay nipetraka teto amin'ny mahataranak'Hébreu ny Madagasikara ary manizinizina moa ray aman-dreny be atsy hoe avy any amin'ny tatsinanana ny fivavahana ka ny tatsinanana ny tokony acceptena zany tokony arahany diaseto contre 100% zany ko ainarivo lala naovinanaovina fa ny tatsinanana sy ny tandrefana nanam-pozona ary nanjanaka ny Madagasikara reo le kiodifety sy maka ray aman-dreny be kiodifety sy maka ny tatsinanana maka ny tandrefana ny ena teto Madagasikara reo de ininy raha ondrinao vorombe tiako ary anao iny angady tiako ka rehefa natsatoka izy angady tany manga zany hoe misy pouvoir ihany ny tandrefana sy ny tatsinanana fa zavatra tsy maharitra reo angady tany manga zany vorombe tsy fihinana zany goaika lazana fa voro de takzay io koa ifahagagana misy amin'ny kristianina am'izao fotoana zao amin'ny tahan'olo le tsiroa io fahagagana tsareo io nampisarabazana ny malagasy de lasa ny mpanjanatany zao Madagasikara am'izao fotoana zao malagasy tsy mifankaty tsony satria savoritahany karazana finoana ka amiko ainarivo lala reto tompolasy tompoko vavy avy amin'ny Hébreu tsika malagasy ka tokony hiverina fomba Hébreu tsika ary zany tatsinanana zany tsy mety eto Madagasikara zany satria sampo ny tatsinanana ary tsy ny sampo ny iarany Madagasikara fa ny razambe ako reny le nanao kabal tamin'ny basy reny ka tsy afaka nitifitra ny vazaha mbola misy aty amiko zany am'izao fotoana zao mandasa aloha somary mirehaka mihitsy zany hoe itiny hoe tsy de hoe hitananao hiala am'izay finoanao hoe fanazavan-kevitra ny tsika ary mia de alazaiko anao fa mba teraka talonao ary maromaro ny zavatra efa hitako ary tena ny ainako ary za milaza n'ireo zavatra ary reny de efa vitako boky ohatran'izao daholo reo zavatra teneniko reo ary azoko porofoina ny fahamarinany fa tao antsinanana tao no nisy ny fahavalo ka noho izany lay hoe sampy
ny sasany sy nyle kely de masimasina koa fa ity sampy tokoro de lazaina fa tsy izy nefa sa nileny nampiavaka azy ka ny hoe masina sy ny tsy masina iny anjaran'izy mino azy no anamasiny azy na tsy fa ny zavatra lazaiko eto dia ny zavatra izy efa niainany gasy taloha ary mbola ianao milaza fa hoe taranaka zao arak' zany jiosy raha ohatra ka jiosy ianao diso adresy ny ray aman-dreninao niteraka anao teto Madagasikara fotoana fogininy jiosy any amin'ny taniny zao dia mandana any fa anyny razambenareo fa ity dia tany masina ty tany ty ary itsika no tompony fa tsy olona zay manao an'izao ebipetsy rehetra zao mba akana nyty tany ty ka raha ohatra any nasoanao any ny fevinao de fotoana fodininy jiosy any amin'ny taniny zao de tsofondrano ona ray aman-dreny fantanina kely fosiny apetrako am' ray aman-dreny izany nakany Madagasikara zahay jiosy taranak'Hébreo ve zay mbola manao ny fisoronana hamasina ty tany ty sa ireto tatsinanana zay nitondra le filozofia zay tazominao zany hoe vita boky zavatra vitanao boky anie ray aman-dreny tsy voatero zavatra avy ampahary io faraka tenenao moa tena mandrizy mihitsy sampy io vitanao amin'ny boky io hoe azony olona iasapazana zavatra voasoratra amin'ny boky be deabe ny mpanoratra zao eto Madagasikara be deabe ny mpanoratra boky zany a reny eto Madagasikara samy manoratra zay zava-patany sy say-patany fa voatero marina araka ny tena fahamarinana fototra zay nisy teto Madagasikara ve ny zavatra sy fatanareo amin'ny boky ka azonareo ampianarina ny taranaka ty ariny zay zany ny zavatra apetrako amin'ny fatena apetrako de hoe tokony ody any tokony ody ianao any Jerosalema Madagasikara tompoko de tany ny jiosy ary tany ny Hébreo manakasy ny Madagasikara tapako ena fa ampahafirin'ny malagasy moa zany zao no hoe manaraka anao no hoe ahafahanao milaza fa Hébreo no tsy ny olona manaraka kristianina no maronisy eto ka reo mpanjanaka reo reo nametavitany Madagasikara reo nampinakisoany malagasy reo nampanompo sampyny malagasy reo ny fomba mitondra ny fomba tandrefana sy mitatsinanana ary fomba tatsinanana zao soatany ray aman-dreny be ty amin'ny boky io dio no ampianarin'ny malagasy contreko zay zavatra zay nefa andrasoary aloha rehefa aveo koa ina tiako tenena miasa mpanjanaka zany izy tiako tenena ny tena anao to hoe nametavetan'ny Madagasikara ny kristianina mialatsiny fa ohatran'ny hoe nanindrona kely tahaka ny orokofáfa fa tsy ataoko hoe fandraitsy raha fandraitsy izy mety narary be fa mba orokofáfa izy nangitikitika de nangitikitika amin'ny foko sy ny saiko ary mifanahiko zany le izy hoe kristianina ozy ianao no nametaveta amin'ny Madagasikara inona le antony nametaveta Madagasikara ekeko zany voararany baiboly nge ao anatin'ny Deutéronomiany voararany baiboly nge ao anatin'ny Deutéronomiany tsy finananakisoa ao anatin'ny baiboly zany ianao moa fa tsy mino an'le baiboly fa ny baiboly ny Adonai sy ny Elohim sy ny inona izy ty le anankiray teo moa tsy tadidiko izy teo lanatsiny tiako tenenina aminao raha azoko tsara zany ianao zany mahay faminaniana zany avy amin'le Adonai sy le Elohim zany satria ianao tsy mino an'le ianao zany tsy kristianina ianao izy ianao izy nisy zokolako ainy nataoko zokolay ianao satria mbola zoko angambany raha tsy diso ianao tsy mino an'le kristianina ianao tsy mino baiboly ianao ary tsy kristianina ihany koa ianao safe zany ve hoe raha fa tsy kristianina zany ianao fa ianao milaza fa Hébreo hotarianao ny olona ho any amin'ny Hébreo ny fiangonana zanjiny ato zany fa tsita zay anaovana azy manimba mivakoka amin'ny malagasy zay angatahana lalina sy angatahana bebe kokoa amin'ny ministera mivakoka malagasy ny fiarovana an'izy reny mba hametsahana ny didy pitorana sy ny didy amandalana sy lalana amin'ny fe hoe zay manimba mivakoka amin'ny malagasy de zao ny lalana amin'ny fe azy za moa zany etango sy angatahako amin'ny ministera mivakoka malagasy satria maro ny efa betsaka zany ny simba teto Madagasikara ohatra ny rova manjakamiadana zay nandoran'ny olona ihany koa ny angalaran'ny olona ny satsy-korana valo manjaka zay nandrahonan'ny olona ao ampitehana n'Ambomanga maro zany de zavatsy reo za zany tsy tonona anara-pinoana na izy fa amiko zany ny kristianina ny betsaka indrindra ka tahaka ny olona milatsaka filoham-pirenena ihany io hoe raha rainakabeany hoe reto ny premier tour de reto ny deuxième tour fa ngamba le izy tonga de atao fotsiny hoe zay lany be vato indrindra no izy
fa ny kristianina rehetra zany sy ny olona tsy ary voasarika satsia mantsy am'izao fotoana fa maro ny olona maminany dia milaza sy misarika an'ilay zavatra n'ilay izy mialatsy ny zokoen nametsaka zay fanontaniany zay tsara fipetraka mafinaritra ary mafinaritra moa frerako ato satria izy dia mahalala tantara koa ary ny azy zany tena hoe mba hiangaviko mihitsy hoe aoka tsika zay mpandalina sy mpampianatra rehetra zany aoka mba tena le tantara fototra no ampianaritsika fa tsika nge lasa miaramiasa mpanjanaka ny tena marina ny farany fantaniny feno voalohany teo le hoe inona fa mety avetana ozy izy netiny kristianina nanindrona ozy izy teny zay nangidikitika fa tsy nanindro avy izy raha manindro nangididy anao zany tratran'izay de anina fa hoe tsy hitany voamasotsika ve raha ohatra tsika tena manana fijery ara-panahy tsara maninona Madagasikara lasa mpanjana tany nanana ny pouvoir maizy azy teto hatramin'izay fa tonga ny missionnaire vazaha aloha tamin'ny andron'ny radama voalohany napiditra n'izany missionnaire vazaha sy ny fomba vahiny teto de hota fadiny teto zay vao hota le pouvoir masina hébreu teto de zay vao lasa azo mpanjana tany mahavarina am'izany ny hébreu ve zany teto ny netimbohany sa tany Jerosalema sa ka ohatra ny lazanao hoe sa hoe avy any de nampitaina nakaty indray aloha ve zany ny jiosy de niteraka ny ray aman-dreniny Cohen de zany sa hoe ahoana ny lava be mantsy zay tantara zay raha hoe raha ho tantaraiko fa hoe nisy jiosy ny findramonina talohan'ny nandringanana ny Jerosalema sy ny Joda zay izy le hoe talohan'ny vazimba teto zany ny tsisy vazimba tonga zany teto fa nidikany teny hoe vazimba zany de avy amin'ny teny hoe voazimba dikany voazimba zany de hotafady hoe voazimba ny razambeny malagasy dikany zany de hoe efa anatin'le soratsa vazimba tsisy oa hotafady ny razambeny malagasy le soratsa vazimba voazimba ohatrany hoe ny fahaizana fenina rasana fenina maty izy tsy voafitaka tsika le gasta teo ariny fa io zany de hoe ny kristianina nampivavaka ny malagasy tamin'ny andriamanitry ny vazaha grika kristianina nampiana kisoa ny malagasy nefa fady teto Antananarivo ary nidirana kisoa kristianina natonga atsika savoritaka ny foana fanahy maro samihafa de lasa de reo tsara fa savoritaka ny malagasy rehetra ary io moa zany dia anisan'ny tsy itovizako fijery amin'ny mpitondra fivavahana rehetra ray aman-dreny moa ny tena zany teto hoe manimba ny vakoka mahamalagasy lay fiangonana zany atao hoe secte za de poro an'izay mihitsy hoe tena manimba ny vakoka mahamalagasy sy kolotsaina mahamalagasy mihitsy ireto fivavahana vahiny zay mampisarabazana ngiasa reto inona ny antony petrahan'le pastera vazaha tanana le gasy de dirana fanatromba ny ray de nyray zazavavindrany de nyray kalanory de nyray vazimba nyray grika avarianany de misavoritaka am'izay le olona miady de le fihavanana malagasy zay na tena hoe na malagasy tananaka masina atsika tsy hitatsony am'izao fotoana zao fa apediny finona ny olona azafady ianao zany miteny hoe ianao miteny hoe ametsahan'ny vazaha pastera tanana le mpivavaka le gasy ametsaha vazaha pastera de misy vazimba misy kalan'olo misy anina movy vazimba fiteny fa vazaha nge tsy manana vazimba isika malagasy manana vazimba zafady kely anikaja mialatsiny kely ny vazaha tsy manana vazimba ianao isan'ny hoe manana n'izany vazimba sy kalan'olo zay moa zany anisan'ny tena mpiantso sy presaka mivatana am'zany fa tokony hoe tsy le demony avy amin'ny lucifera ve sy le raky ny lehibe sy ny premier ministre ny lucifera sy ny empereur ve nipetsaka ao am'le olona mialatsiny am'le anina fa natao contre parenthèse le izy fa za tsy laza hoe fiangonana ihany ary tsy laza hoe pastera ihany fa tsy tokony hoe le demony ve niditra atao fa inona anina tonga anazy hoe ametsahana de nisy vazimba tsy vazimba velivelo tokony hiditsao satria matsy am'izao fotoana zany misy ny hoe manao misy zany manao mipakta zany ny tena marina anao nga manle izy de hosaritina zany hoe andao anao hivavaka ty amiko zay le ataoko raha ohatsy anampy manao zany tsy titrondrozao ataonareo reo nareo miteny hoe avinareo aty amiko aty aminay fa aty satria mas raha ohatsy anampiko manokana zao za de apita indrindra fa apitako am'vahoaka malagasy moa zany za tsy maniry ny olona hoe mandao makany amin'ny fiano raha fa marary na manan'olona fa manana ny fiano sy fieritseretana ianao ary tsy terena ary za koa tsy miteny hoe raha fa marary ianao de makanisy aty amin'ny fiano de sitrana no tsy zay le izy atsao aloha ny zavatsy napetsaka amin'ny fanjakana zay lazain'ny olona fa nentina teto Madagasikara ny hoe amety avetana ny asan'ny mamalagasy tsy an'le izy fa atsao aloha ny asan'ny dokotera mandany anao makany ny dokotera aloha fa za tsy miteny hoe raha miteny koa hoe za mpitsabo sy mpamaolana sy ohatr'izao tsy ny fitenenako an'izany eto ny ezaka zahanao aty amiko tsy hanao dokam-barotra ny alaiko eto fa ikolo hevitra ary anazava lalalala be kokoa sy adevitra amin'ny filozofia sy ny ara-pinoana jodaisma fa tsy za zany tsy misarika olona hoe ndao anao makany amin'ny fiano mavana za tsy milaza zavatra betsaka zany hoe za mavana zao na za mavana zao fa aloha ny asa vita ny fampitsarana ozy natao amin'ny président lalana tsirahonan'izay avy anasy aloha meko fitenena ny ray aman-dreny mpampianatra koa mantsy izy vita zao mahafinaritra le adevitra kanefa zao
samy mizingizina am'le zavatra hitany sy ny tsapany ary ataony ny rehetra kanefa zao tsarovo fa talohan'ireo zavatra misy ankehitrinyireo de fa nanana averika ihany ity tany ity sy ny ponina teto aminy ary reo vahin'ireo tsy tany maina tsy nisy olona akory ny voantaniny teto efa teo tafaresaka tamin'ny mpanao histoara anankiray momba ny tantarany vazimba ary izy efa nipetraka elaela tao Afrika tao de zao ny nataony hoe ary mahay teny Swahili izy ny vazimba ho izy de tsy inona fa singulier ny oazimba ao Afrika misy oazimba W zay ao ka noho izany avy any no natonga ny vazimba teto dia tsy nisalasalako ohatra ny nataoko taminao raha avy any ianao lasa ianao fa anay ty fa lazaiko aminao tsara mahitsy hoa iza ny taloha singulier sa ny pluriel teo voakendra hoe ny singulier ka zany nisy ny pluriel hoa ny singulier taty Madagasikara ray zay dia ny sasany ray indrindra ny kristianisme lelazaina io ny anao moa tsy kristianisme araky ny voalazanao dia milaza fa jiosy ny malagasy ary porofoiny amin'ny anarana ohatra zao isara dia i Salomon no dika avy tamin'ny Salomon io ary reo le azo sedera sy azo nanaovana ny tempolo ny Jerosalema voalohany dia azo avy taty Madagasikara daholo reo sy ny vatosoa reo avy taty ary efa nangalatra nyzany taty zany ry zaretany navita ny tempolony Solomon voalohany ka izay rehetra zay zany no miompana amin'ny tena ity Madagasikara ty zany tsy hoe amin'ny mahatatsinana anazy nataka an'izany fa reny mbola vahiny ihany koa zay tody tery marontsetra de niditra taty ary dia nahita ny ranomasimbe zay niteteziny mba ho tonga aty zany dia iny ataony hoe lot LUT misy apostrophe kely teny tatsinanany zany ka rehefa niditra izy avy ao marontsetra eo dia somary niditra fovoany fa tsy nanaratsisiny de nahita an'ilay fary be mba ho fahatsiarovana lay rano be mangeneny loatra dia nataony hoe aloatra ka zany ny fahatongavan'ireo vahiny de ireo de taranaka andriana avy tany tonga teto de ny fangaro efa nisy olona teto tsy azo foanana mihitsy ny fisinin'olona taloha ny natokavan'ireo vahiny isan-karazany lazainareo reo ka izay zavatra zay no niery ary nianaka reo taranaky sahakanina naka aintso sa kanina ka aen naka enna ka sahakanina ka de inona tonga n'le hoe sy anaka zany zavatra rehetra ohatran'zany tsy mitombona mihitsy hoe hebreo tsy mitombony zany zao aloha de satria tsika zao zay voasoratra sy nikaron'ny saitsika voateraka zaza voateraka maritsika am'izao fotoana zao ve zany verenako le ningatsika tany am-piandohana hoe karazana demagogie ampiasaina fotsiny hoe zay zao zay milazona kalan'olo sy ny sisa demagogie ny hoe zay grika zay hebreo zay no mahavonjy sy mahasitrana na tiana na tsy tiana mantsy zay daholo ny antony ijoronareo hisarika olona be olona atonga ny olona hiditra nantona anareo de hoe rehefa mibetsaka ny olona de betsaka ny vola miditra manankarenonareo alao aloha tombokatombokainina veteto ia ny zavatra tsindriny ray aman-dreny be atso mantsy ia zaro efa maromaro ihany ny olona le atao hoe milaza fa mpitazona ny na hoe malala ny tantara ny Madagasikara ny resaka tamiko fa misy izy ireo ny zavatra nampianarina azy ny resahany misy olana nampianarina ny hoe avy any anosy Borneo ny gasy de io ny voziny eo zao Borneo zao misy ndray de hoe avy any Azia ny gasy de ny tatsinanana zao ny voziny ray aman-dreny ty zao anisan'ny namaky boky tatsinanana de anao vao miteny izy de fomba tsinanana zany sy anaka teny tatsinanana zany sy anaka tetsinatazana fa ny teny gasy rehetrarehetra io de originaire teny hebreo daholo
raha iteny fotsiny ohatra hoe malagasy zao mifora izy nampianatra zany tatsinanananao nge tsy mifora gary mifora jereo nge raha mifora reny savao de manaraka an'izay koa eo koa le hoe io le fomba fiteny gasy ohatra miteny akory aby salamy tsary zany fiarabanana any ambany voatra be ara de zany dikany hoe akory zany teny hebreo ny aviza fa tsy teny tatsinana akory manontany dikan'zany de le aby avy amin'ny hoe aba hoe ray anao zoko be i salamy avy amin'ny salome salom zany hoe eo teny hebreo daholo zany hoe reny akaratra reny zao de amin'ny hoe kararata hita ao anaty baiboly daholo zany ka maninona ny rano fivavahana no ezahana zay ampandroso azy fa tsy atsona ny olona mba ho tonga de mandrotsaka vola de mitsaby tena de akana vola tsara fipetraka fanontaniana zagny ka hoaina rivolala aloha etreto natrezatreza mbola tsy niantoko mpivavaka mihitsy tongava ny ambany lalana eto sy vavaka esaky ny sabata sabotsy inona ny antony tery be ny lalana any ambany lalana koetiny eto ara zavozavo manaposaka hevitra mihitsy amin'ny tele ka misy telefonina miditra zay tonga ray katakodo tena bloqué mihitsy fa tena box be mihitsy satria mbola mangidy amin'ny olona nilazany amin'ny olona hoe zavatra matsiro aminao nolazako hoe tsy izy io satria nahoana raha zany fivavahana kristiana sy fomban-drazana anareo zany napety an'ity madagasikara ty efa paradisy madagasikara satria kristiana daholo madagasikara atao hoe 95% malagasy kristianisme daholo efa firinjato taona natokava zany fivavahana kristiana teto fa vao hoe krizy eto madagasikara tsy andriamanitra tena izy no anatin'io fa sampy ny vazaha tsy ny fifandefiaran'ny mpanao politika mahatonga ny fiainana krizy raha miasa le paharika tena ny pouvoir ny miasa zany mpanao politika zany olany dependeny lohany de tonga de miraraka ny lelany non tsy any le izy tsy any moa zany hoe tsy hoe le tenanao hoe resaka fomban-drazana ozy izy ianao fomban-drazana ozy izy ianao natonga nyty fireneny ty mikrizy tsy ny fomban-drazana mahatonga nyty fireneny ty krizy zay ve nyteneniko ny fomban-drazana teny fomban-drazana izy zokonaty vazaha fomban-drazana tsy haiko fomba vazaha sy le fomban-drazana zay tatsinanana teny zay nareo fa fomban-drazana eto zay ny fototry ny krizy zany toa le fomban-drazana tranainy be fomban-drazana tokony de tahianao tsara le izy hoe le fomban-drazana vatsy na le fomban-drazana vazaha afa mantsy le fomban-drazana ny gasy ny vazaha ny vazaha mantsy ny afa ny rasiny ny gasy afa ny rasiny de ny amiko manokana zany ohatrany amiko zany hoe mpitsabo averiko any zany za tsy mitenin'ny olona hoe makanisy any amin'ny feno ary za tsy mpampivavaka za ary mifoka sigara satria tsy ao anatin'ny baiboly zany hoe tsy azo hoanina ny sigara tsy ao anatin'ny baiboly zany za kristianina katolika iringirina ary tsy vadika amin'ny makatolika ny katolika minakso zany ianao za tsy minakso azavaiko aminao fa tsy amina katolika iringirina nke zany katolika minakso katolika ny razambe de katolika atsamina olona na za zao mbola tsy ninakso zafady kely enikaja ohatranay zao mana famezam-pahasoavana manoka avy n'Andriamanitra anisan'ny anay fitsaboana gratuit herinandro voalohany tombo avao gratuit ny fandraisan'olona ny anay satria aiza le fomban-drazana malagasy marina miala tsy manao dokambarotra akory vary tsy terena koa anareo vahoaka malagasy fa manany feo amin'ny fieritseretana ngamba saina mahasolasaina fa lava loatra ny teny lava ony tsisy mazaka fa nitady mazaka zany raha azo tsara zany ianao moa miteny hoe za katolika tsy haiko natoro zao miteny fa zany hoe teny kely ray segona fotsiny ray segona ara-paminana ina fa tsy rahaboaky teny le hoe katolika ozy izy feno iringirina voalohany indrindra aloha zany ny katolika zany no tonga teto madagasikara naniraka missionnaire izay nampianatra fomba izay tandrefana atsika ary de izy nampinakisoan'le madagasikara de ninakisoany gasy de niala le pouvoir de feno mono azo hoe za katolika iringirina tsy katolika iringirina anao fa pirate katolika satria ny katolika minakisoa ianao tsy mihinana faharoan'izay ianao mandray hoe fitsaboana hoan'ny vahoaka malagasy amin'ny tombovao makany voalohany iny io ange efa apetraka eto foany hoe ny fanao de samy manana ny asany fa mikohaina rivolala de zao tsy hoe anositra ny olona ho any amin'ny fenao hoe zay te ndraiky halan'oro zany de makany fa mikohaina rivolala de ny fanahy rehetrarehetra tompoko de tokony dinihana hoe namanasitrana azy tapitra mamaraparana azy sika omentsika fitenenana daholo ihany nareo angambany ianao mamaraparana azy ahoana ny hevitra aloha mandronan'izay ny hevitra terabary samy maka zay tiny fa le zavatra ny azy roa lahy moa momba n'le fitsaboana ny azy ny tena io ary io mantsy malaza zao satria ny olona miazakazaka amin'ny karazan'olona zany ny olona satria marary ny vatany ka tsy afany manao zay tokony ataony anasoavany nanikonany any azy ka noho izany tsy maintsy mitady fahasalamana izy
fa ny zavatra mariko fotsiny de zao na nisy zany fomba mpivavahana na hebraisme izy na kalanorisme izy na inona izy dia na nisy zany na tsy nisy ny olona mitady fahasalamana ka tsy any akory no tena no fotoran'ny tena gasy teto ary mbola zandry ny taty aorina ny fanaovan'ny taranaka ankehitriny fa efa nanany azy mbola averiky ihany efa nanany azy ny malagasy ary ny zavatra tahorany tsy avena ny kalanory ity tody zay ka izao tsy mataotody daholo fa azo atao raha ohatra ka mena takanjaky azy io azo fitsena ary amin'ilay fanasan-damba isan-kerinandro amin'ny ry lavoara satria rehefa tonga ao de voavelany elikao zanako satria ny fahotana atao zany dia azo atao ny mibebaka de io le vavaaka io no manala ny zavatra ao am'le olona de madio izy namena takanjaky aza ny fahotanao de ho fotsy mangatsakatsaka tatsinana zay andasoary aloha eny ary zay ny miazakazaka be ny fotoana efa manam-piadraina zao aho meko anjara fitenenana tsirairay avy ianareo zay ny hevitra maro ny famafao teto atao anatin'izay hoe tontolo misy anareo sy ny fitsabony zay ny olona moa teo narahantsika teny am-piandohana fa hoe be lehibe ihany koa no mihevitra fa sady pisy loko ny mpanadala saim-bahoaka ianareo anatin'ilay izy atomboka ato amin'ny koenina manaraka azy feno de mamarana azy ray aman-dreny ato koenina iaho moa zany tsy manana teny be ambara fa ny io lefa mahalalay tsabotsabo mpaminany mpitondra fivavahana hébreu judaisme mpamerina ny fomba fototra any Madagasikara ny ahy zany ny hevitra ho hitiko amin'ny hoe mikolo hevitra de hoe misy hevitra fototra tokony kolokolotsika eto Madagasikara eto ary isorana mihitsy ny televizionna ity anao fandarana manokana am'izay fa zavatra mampalelo fotsiny de maro reo ray aman-dreny be maromaro anisa-mpanoratra boky ateorina zay tsy mahalala intsony ny tena tantara ka manoratra ny tantara ny tatsinana sy ny tandrefana sy ny vazimba rehetrarehetra sy ny samperia ho ampianarina le malagasy ka tokony ifony malagasy rehetra ary manaraka an'izay koa ny fanarehetra afaka miasa avokoa fa limité ny herin'ny reny zany aleo mifikitra amin'le naharisy napisy zao tontolo zao Adonai Allahim taranaka hebreu ny malagasy taranaka jiosy ny gasy ary nay feno aza izay eto atoerana am'izao fotoana zao de nilaza mihitsy izy hoe za de tsy azo tondrona fa neny koa indrivilala na tondronao injato ary tsy metsika ny pouvoir koa fa narainao ny tondroko ny ampandeha eo de tonga de karapoka avetrany ianao zay ny pouvoir misy ety amiko tsy laitra an'izaniza itsabokony malagasy rehetra tsisy rien n'est impossible rehefa koaina rivilala no mitsabo tsisy alefa makany andafy tsisy makany amin'ny hôpitaly zany za tsy misaotra ny dokotera vazareo zany feno misaotra isorana ny dokotera manana fa za tsy misaotra an'ireo mahavita azy malagasy izay mampiasa ny pouvoir hebreu kabalistika eny ary ok za aloha zany tena marina teny resaka faminanina zokolay teo efa mamarana ianao tsy hovaliana ntsony ny teninao faminanina hoe mahana pouvoir izy tsisy tsy miadony fa tsisy rezy tsy miady zany ary tsisy tontondro malokatsinay par exemple zay zavatra zay za moa zany me resaka faminanina za tsy mpaminany fa mpamaha olana ary mpanasitrana miara-miasa amin'ny dokotera amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra zay efa fantatsy ny olona za zany baikelo jerena fa tsy Jerosalema ary tsy matao masomena tsy madokambarotra ary tsy matao masomena tsy matao masomena ary mahery tsy moto ny tsy ela velona tsareo fa misy fiteny an'izay ngamba ny ray aman-dreny mpampianatra filozofia mahafantatsa an'izay hoe mahery tsy moto tsy ela velona tiako materina zany 20 seconde raha ela indrindra aoka isika malagasy samy manana fieritseritany tsiraray avy na anatona mpitsabo na anatona judaisme na ijanona maha kristianina manana ny fieritseretana ary amiko manokana za moa zany tsy de mahay maminana zany sady tsy de mino loatra n'le faminanina firy satria betsaka amin'ilay nalazana aminany tamin'ity 2013 ity nefany atseto za mbola tsy hitako za mbola tsy nahita aloha ary za mivavaka amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny Adonai sy Elohim misaotra petraka ray aman-dreny manoloana an'izany rehetra zany tsy tokony andanjalanja lalina ve ny malagasy am'izao fotoana izao fa tsy atsampy am'izay rehetra tandrifino maso misaotra fa efa samy resaka ny amin'ny dolontsika teo kanefa ity tany tyo zavatra efa foy
nafoin'ny zanahary ho atsika ka raha ny tokony ho izy tokony hiverenana reo na tsara sy na soa reo razambentsika teto raha mbola tsy tonga ny fanondranana ireo fitaovana zay vahiny na zona nanodina ny saitsika malagasy tsy ahita tsony na anakina lay tena finoantsika ninninona vitany malagasy indrindra zany alafin'ny fitsabony zany raha tsy hoe ka entiny vintany akory izy zay vao tsy maintsy na ekenao na tsy ekenao efa zay ny vintany ny fahafatesana dia miankina amin'ny andro zay niterahana azy tety ambonin'ny tany zany rehetra tsika mbola tsy niditra momba ny siansa astrolozika de ninny fanandrony fa zay aloha de nisan'ny fitaovana anankiray nampiasain'ny gasy amin'ny fanomanana ny olona zany hoe fanina sy ny ana andro zany no tena fototeny fa ireto tsiriteny anankiroa reto no mahafitaovana azy takany hoe famaky dia fitaovana amakina va ny fanjaitra de ka ireo natao tamin'le andro ka ny tsirairay matio ianareo sy itsika miteny amin'ny zavatra mafampana ohatran'izao entiny andro naterahanao tety ambonin'ny tany ianao ohatranao natokony fihetsiky ny olona zany zao manoloanany hoe be de be ny olona miezaka dia samy entany ny naterahandray aman-dreniny fa tsy ray aman-dreny ko aloha gasy zay le hoe toronandro tsy mahalelao zao fitenenana ohatran'izany andro ny fototra rehetra dia zay no mahatsikaatsika ary tsy azongotana eo amintsika zany mahatonga atsika samy mitondra ny azy tatsinanana zany zo zay satry tsy tapitra mihitsy ny raha izay nay ntaninao tsy misy ny antsinanana sy ny ndrefany zany anao zay miresaka ohatran'ny tatsinanana foana efa reo ny sisy tatsinanana mangataka fie zao mangataka ny fiorana lavalava moa zany satria naresaka faminanina tsy voasatsy ateto fa la misy fetrany ny fotoana eto a de ngambany mba mangataka teny 3 seconda hoanina tsipa ny voaka malagasy am'izao andro akatsika ny farany taona zao elikaja raha azo atao eny ary aleo tonga de someko lo feno a fa mbola maly daholo nay rehetrarehetra tompoko lasy tompoko vavy faranatsika ny fandarana mikolo hevitra aloha amin'ny ity ariva ity a mangasitraka anareo telo mirahalahy mianaka nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana tamin'izao ariva izao a inona fa nahafahantsika mpijery ihany koa na afantatra ampahany na tsy manontolo aza fa dia ady hevitra mbola manokatra ady hevitra maro samihafa no natao teto amin'ny fandarana mikolo hevitra araka nambara teny am-piandohana somary ny alana aloha tamin'ny teny io ity ny resaka politika fa nentina nijery zava-misy eny amin'ny fiarahamonina ihany koa isika manoloana n'izay firona ampinoana maro samihafa izay azaka zahany mponina ihany koa amin'izao vanim-potoana izao izay mankasitraka atsika rehetra miaraka taminay hatramin'ny farany tato anatin'ny fandarana manome fotoana ho antsika ho amin'ny heriny indray mandram-piona tompoko lasy tompoko vavy